mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba tsika afaka malalatra ity talata 7 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny epistily ho an'ny Hebreo toko 4 Hebreo toko 4 ny 12 sy ny 13 ihany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny zavatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo masony izay hiafaran'ny ataontsika. Ray masonao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranatra noho ny zavatra roa lela. Ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, mahavelona ny tenin'Andriamanitra no asehon'ny epistily ho an'ny Hebreo. Tenin'Andriamanitra izay mampiorina ny olona amin'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra izay mamerina ny olona ao amin'ny finoana an' Jesosy. Ny epistily an'ny Hebreo moa fantatsika fa manana toko lava dia lava momba ny finoana. Hebreo toko 1 izay iresahany fa ny finoana no maha-pino ny mpino. Ny finoan'Andriamanitra no iavahan'ny mpino amin'ny mpanompo sampy. Ny Andriamanitra tompon'ny mpino dia Andriamanitra inona, tsy Andriamanitra mpanao fahagagana fotsiny, fa Andriamanitra miara-monina amin'ny mpino ary manana fifandraisana amin'ny mpino amin'ny lalan'ny finoana. Manitsahady ny hevi-diso izay tao amin'ireo jiosy kristianina ny epistily an'ny Hebreo eto, satria ny jiosy kristianina dia nihevitra fa ny zava-dehibe dia ny finoanan'i Jesosy, eo nanaiky an'i Jesosy Mesia izy, fa tsy niala mihitsy tamin'ny fiheverana, fa zava-dehibe ny tempoly, zava-dehibe ny sorona, zava-dehibe ny liturjia ny tempoly, ny fomba-pivavahana maro samihafa. Reny rehetra reny dia tsy narininy, tsy foin'ireo jiosy kristianina. Dia ahitsy ny epistily an'ny Hebreo hoe ny finoana ange ny tena zava-dehibe. Andriamanitra tsy Andriamanitra tompona amin'ny alalan'ny fomba. Andriamanitra tsy topoina amin'ny alalan'ny endrika ivelany, fa Andriamanitra voalohany indrindra dia izao mifandray am-pino amin'ny alalan'ny finoana. Zay no mahatonga ny epistily an'ny Hebreo mampitaha an' Jesosy amin'ny alalan'ny Mosesy, mampitaha an' Jesosy amin'ny alalan'ny mpisorona be, mba ampiorina ireo jiosy kristianina ao amin' Jesosy. Eto dia maneho ny epistily an'ny Hebreo ny mahazava-dehibe koa ny tenin'Andriamanitra, hoe tahaka ny sabatra roa lela izy. Fantatry ny jiosy tsara ny atao hoe sabatra andavanandro ny jiosy eny am-pelantanan'ireo manam-pahefana, eny am-pelantanan'ny miaramila, eny am-pelantanan'ny ireo izay mpitondra ny sabatra, izay midika fahefana, midika hery ny sabatra. Dia hoy manao hoe tahaka ny sabatra roa lela iny ny tenin'Andriamanitra. Saingy tsy sabatra roa lela, sabatra roa lela, fa velona, sabatra velona sy mahery. Ny hoe velona dia izao mahaleo tena io. Tsy eny am-pelantanan'olombelona io ka ny olombelona ny manao azy amin'izay tiany atao, fa velona ilay sabatra. Izany hoe mitondra tena ilay sabatra. Ilay tenin'Andriamanitra zany dia izao tsy ny olona no mitondra ilay tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra no mitondra ny olona. Zay mahatonga azy miteny hoe sabatra velona izy, sabatra misy aina izy. Raha sabatra maty izy dia ny olona no mitondra azy. Fa izy ity dia sabatra velona, izany hoe izy no mitondra antsika. Sabatra izay tsy baikoan'olombelona, tsy baikoan'ny sain'olombelona, fa sabatra izay mitondra tena, mahaleo tena, ary manana ny fijeriny manokana, ny atao hoe fiainana izy. Zay mahatonga azy miteny manao hoe tsy misy zavatra ary na inona zay tsy miseho eo anatrehan'izany sabatra velona izany dia ny tenin'Andriamanitra. Dia izy koa manao hoe sabatra mahery izy, tsy hoe sabatra dombo,
tsy hoe sabatra zay hoe velona ka velona resy fa sabatra mahery, sabatra mandresy ny tenin'Andriamanitra. Raha toa ka somary vahavahana kely ny ity tapany voalohany ity, manao hoe tahaka ny sabatra roa lela izay maranitra sy velona ny tenin'Andriamanitra. De inona zany ny fahefana? Satria tsika manao hoe manambara fahefana izy, de voalohany indrindra de zao manana fahefana hitsara izy. Ny sabatra zay eny am-pelantanany manam-pahefana dia mitsara, fa ity sabatra ity koa ny tenin'Andriamanitra de zao tena manana fahefana hitsara. Zay mahatonga azy hoe roa lela izy, ny lelany anankiray de lay maranitra amin'ny ilany zany, de zao lay manitsy ny olona ka mahatonga ny olona ho fibebahana, ho amin'ny fibebahana. Zay le lafiny anankiray voalohany. Fa ny lafiny faharoa kosa de zao lay manameloka ka manimba ny fahavalon'ny olona. Fahavalon'ny mpino zany. Sabatra roa lela, ny anankiray fitaizana ary ny anankiray fiarovana. Mitsara ny tenin'Andriamanitra. Zany rehefa koa malala ny fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra, ny fahatakaran'ny olona ny tenin'Andriamanitra de zao io tenin'Andriamanitra io mahatonga ny olona mibebaka. Ny tenin'Andriamanitra de mahatonga ny olona miverina ao amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra de manitsy. Marary ny fanitsiany ny tenin'Andriamanitra, zay ny mahasabatra maranitra azy. Fa raha tsy marary izy, tsy mahitsy atsika. Raha misafosafo fotsiny ny sabatra de tsy manitsy ny olona mihitsy. Fa izy marary no manitsy. Ary rehefa ahitsy tsy maintsy marary. Tsy misy zavatra hoe ahitsy zany ka tsy amin-kevitsy izy tsy zany. Fa tsy maintsy misy marary mandray. I tenin'Andriamanitra renesiny io ndraindray marary, manindrona, ndraindray mila tsy ho zaka mihitsy aza le tenin'Andriamanitra. Anandray ary mety hiteraka fahakalana lay mpitondra le tenin'Andriamanitra tahaka nataony nahatonga ny olona nakahala ny Jeremia mpaminany, nakatonga ny olona nakahala ny Amosa, nahatonga ny olona nakahala ny Josefa sy ny tahaka izany de zao satria marary le hitsin'le tenin'Andriamanitra, manindrona le tenin'Andriamanitra. Saingy zao anefa manasitrana le tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy teny hoe sabatra roa lela izy. Manana fahefana mitsara, saingy mitsara manitsy atsika, manamboatra atsika, mitaiza atsika. Nefa koa amin'ny lafiny ilany de zao manana fahefana izay mandrava izy, manameloka izy de mandrava reo fahavalo, tahaka ny sabatra zay entina miaro atsika amin'ny fahavalo. Fa zao koa nefa io tenin'Andriamanitra renesitsika io de tenin'Andriamanitra zay mbola hitsara atsika any am-parany any. Tahaka ny tenin'i Jesosy Andriamanitra manao any am-parany any de tsy teny manao hoe zahay nge nanao fahagagana tamin'ny anaranao, zahay nge namoaka tamin'ny anaranao sy ny sisa rehetra. Io tenin'Andriamanitra renesitsika io dia manasitrana atsika raha raisitsika, manitsy atsika, mitaiza atsika, mampiorina atsika. Fa izao koa nefa tenin'Andriamanitra mitsara atsika izy. Fa ny faharoa de ny fahefana lay sabatra roa lela, na ny fahefana lay tenin'Andriamanitra tarafina ny teny mpitilo any Hebreo eto manao hoe sabatra roa lela izy de zao zay mampisaraka atsika koa. Tsy mampisaraka hoe mampisaraka amin'ny lafiny olona samy olona, fa hoy izy manao hoe mampisaraka ny fanahy sy ny aina. Andininy faharoa ambin'ny folo, manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy. Inona le hoe ny aina sy ny fanahy? Lay teneniny hoe aina de âme hoy izy, zay pneuma. Ny fanahy izay teneniny hoe saina, psyché, esprit. Zany hoe mampisaraka ilay inona, lay olona nofo, lay olona nofo zay hoariny tenenin'ny Pascal hoe olona biby aza moa ndraindray. Lay olona izay olona nofo, lay olona lay nature animal hoy tsika ndraindray amin'ny teny frantsay, lay olona zay olona fanahy, lay olombelona zay mieritreritra, lay olombelona zay mahafanahy azy. Ny tenin'Andriamanitra no mampisaraka an'io.
raha ohatra ka tsy eo ny tenin'Andriamanitra dia manan-kery ilay olombelona zay olombelona biby, lay nature animal, lay mamarina ny tenin'ny Thomas Hobbes manao hoe ny olombelona dia alikadio an'ny olombelona ihany. Ka raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra de zao manjary mahery ao anatin'ny olona lay olombelona alikadia amin'ny tenenin'ny Thomas Hobbes. Paoly moa de nanazava an'io manao hoe ny vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy. Raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra de zao manjary mahery ao anatin'ny olona ny vokatry ny nofo, mahery ao anatin'ny olona ny asan'ny nofo. Fa rehefa eo ny tenin'Andriamanitra de manjary misaraky reo, ka manjary mahery la inona le olombelona fanahy, ny vokatry ny fanahy Galatiana 5:5, manjary mahery ao anatin'ny olona ny asan'ny fanahy. De inona hoy Paoly ny asan'ny fanahy? Ny fitiavana, ny fahalemem-panahy, ny fandeferana, ny fivavahana, ny finoana, zany rehetrany dia manjary toetra n'lay olona fanahy. Afaka malala matoa zany ny olona anankiray, matoa raha ny hevitry Paoly, matoa ny olona zay mbola anjakan'ny mahery ao anatin'ny olona lay olombelona nofo, lay olombelona lay nature animal zay na zao reo miteny frantsay azy de zao satria tsy mbola voasaraky lay tenin'Andriamanitra, tsy mbola tao amin'ny tompo izy, tsy mbola voasaraky lay tenin'Andriamanitra, tsy mbola voaiso lay tenin'Andriamanitra lay olombelona nofo. Ahoana ny fomba ahatongavany zany? Dia Paoly manazava an'io aravain'ny epistolany Hebreo, ao am' Jesosy Kristy tompo rery ihany. Ny olona ao am' Jesosy de zao olom-baovao izy, lasa lay zavatra taloha. Inona lay zavatra taloha? Lay nature animal, lay olombelona mpanota, lay nofo. Rehefa ao am' tompo isika de zao lasa lay olona taloha, lay Adama ela, hoy ko Paoly manazava azy. Inona ny mahatonga an'lay Adama ela miala? Ny tenin'Andriamanitra. Tsôlona moa de nanazava ny manokana hoe tenin'Andriamanitra nge ratsorina de Jesosy. Jesosy ange lay tenin'Andriamanitra, lay teny tonga nofo. Ary io le tenen'ny Paoly, tenen'ny Genesis manao hoe ny tenin'Andriamanitra nampisaraka ny aizina sy ny mazava. Rehefa ny tenin'Andriamanitra misy mazava de zao miala ny maizina. Zany hoe lay tenin'Andriamanitra nampisaraka ny aizina sy ny mazava, nampisaraka lay olombelona mpanota ao anatintsika ihany io, fa tsy olombelona samy olombelona, fa ao anatin'ny olona anankiray de miara-misy ao anatin'ny olombelona ilay olombelona nofo sy lay olombelona fanahy. Ary hoy Paoly manao hoe ndraindray miady nge izy reo, ndraindray miady ao anatiko ny tsara sy ny ratsy, fa saingy zao noho ny any Jesosy Kristy tompo de zao efa resy lay ratsy, efa voasaraky zany, efa tsy manatoerana intsony ao anatin'ny olona lay nature animal, satria ao anatin'ny olona ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny olona Jesosy, ao anatin'ny olona ny fanahy de zao manjary olom-baovao izy. Ary mahatonga antsika pino afaka manao ny tsara mandrakariva, afaka manao ny tsara tsika noho ny tenin'Andriamanitra ty anatintsika, afaka manao ny tsara tsika satria no hamarinina, afaka manao ny tsara tsika satria zanaky ny fahasoavana. Ary raha sanatria ary tsika tsy afaka nanao ny tsara de zao mibebaky sika, de no hamarinina isika noho ny fahasoavana. Fa ny fahatelo zay fahefany ny tenin'Andriamanitra eto, fahefan'lay tenin'Andriamanitra oarina amin'ny sabatra araky ny epistolany Hebreo teo de zao ny fahaizana manavaka, mahatonga atsika mahay manavaka. Raha miteny izy manao hoe manavaka ny saina sy ny fanahy de zao tsy mora zany, tsy mora ny manavaka ny sitrapon'ny saina sy ny sitrapon'ny fanahy. Hotsika manao hoe io saina io de ndraindray dia mety mifanohitra amin'ny fanahy, mety mifanohitra izy roa Paoly amin'ny Romanina 7, fa ny tenin'Andriamanitra ny mahatonga atsika mahay manavaka hoe ity ny sitrapon'Andriamanitra, ity tsy sitrapon'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay sabatra no ahafahantsika matakatra an'izany. Raha ohatra ka amin'ny lafiny anankiray de zao, raha ohatra ka amin'ny lafiny ataontsika hoe fomba fijeriny zao tontolo zao de ndray ity
vokariny saina lay raison fotsiny io lay toetsaina rationaliste fotsiny io hoe de zao zany fa ity kosa lay olona mieritreritra finoana lay miorona amin'ny finoana dia indraindray tsy miaraka izy ireo de izao ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra ny mampafantatra atsika manao hoe izao ny tokony ataoko ity ny marina ity ny mety raha tsy eo ny tenin'Andriamanitra de mifangaro vonaka an'izy ary tsy fantatritsika ny tsara sy ny ratsy ny marina sy ny tsy marina na ny marina kokoa tsy haintsika ny manavaka ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ndraindray raha dia zavatra eritreretintsika ho mety sy marina kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mora riavako ny manaraka ny antsoina hoe marina mamantatra ny atao hoe marina tsy hoe mandeha ho azy akory ny fanontanian'ny Pilato raha nametraka tamin'i Jesosy manao hoe fa inona Jesosy ny marina inona moa natao hoe marina fa ahoana ny atao hoe marina satria sarotra amin'ny olona ny manavaka ny atao hoe marina raha marina eritreretin'ny olona de mety ho marina araka ny tenany ihany ary marina amina vanim-potoana izay mety ho tenenany zay mahatonga ny epistolany Hebreo eto manazava amintsika manao hoe sabatra roa lela io tenin'Andriamanitra io no manampy antsika ahay anavaka ny tsara sy ny ratsy mahay anavaka ny mety sy ny tsy mety afaka malala ataontsika zava-dehibe arany tenin'Andriamanitra rehefa mitentsika hoe tenin'Andriamanitra de ny baiboly io lay baiboly vakiny io fa izao koa raha miteny hoe sola scriptura de lay baiboly vakiny io lay baiboly soratra io zany zava-dehibe mihitsy fa io koa lay soratra masina toriana le soratra masina zay ambarany teny frantsay hoe verbe lay teny toriana tsy hoe teny vakina fotsiny sola scriptura zay baiboly fa lay teny toriana koa de tenin'Andriamanitra lay teny zay renesitsika any am-piangonana renesitsika amina onjam-peo na renesitsika amina hitonikira koa aza de zava-dehibe koa reny ireny teny rehetra reny no tenenina hoe tenin'Andriamanitra eto zay sabatra roa lela mitaiza manitsy ny ndraindray rehefa miaino fampianarana ny olona dia ndraindray tsika protestanta na ny sarababem-bahoaka kristianina mihitsy de mieritreritra mandrakariva na hoe rehefa tsy tadidy le tenin'Andriamanitra ny toriana le tenin'Andriamanitra ndrenesina de tony tsy naray ninina mihitsy zay tsy zay ny tenin'Andriamanitra mety tsy nahatadidiny ninina mihitsy ianao mivoaka ato anatin'ny ny avy ny toriteny mety ametrahana fantanana hoe nisy ara-tadidinao fa to tena marina raha nisy tadidiko mazava ho azy satria ianao tonga ny am-piangonana io ange tsy cours magistral le ny alehan'ny am-piangonana ange tsy hoe cours magistral le tsy hoe zavatra akademika ka ho tadidina tsenjerina raha tadidy tsenjery izy tsy maninona fa tsy voatery mihitsy ho nahatadidy ianao zay matenin'Andriamanitra azy satria tsy ny sainao ihany no mandray azy raha ohatra anao ka mieritreritra hoe tsy maintsy tadidiny io de manjary mametraka ho ny toriteny ho asan'ny saina fotsiny ianao fa asan'ny fanahy ny fanahy ao anatinao no mitadidy azy mety tsy tadidiny sainao le izy fa tadidiny fonao ary amin'ny fotoana zay tsy eritreretanao azy de mivoaka lay toriteny renao telopolo taona lasa na le toriteny renao tamin'ny tapa-bolana na toriteny renao tamin'ny ray volana de mivoaka le izy satria le toriteny renesinao iny de manefy ny sainao le toriteny renesinao iny de manefy ny fomba fijerinao zavatra mety tsy tadidinao le izy tsy voatery ho tadidy fa eo ampandrenesana lay tenin'Andriamanitra ianao na le teny novakiny io na le teny notoriana io na le teny noiraina io de zao rehefa nrenesinao izy de manjary nanova le mahay anao napisy fomba fijery vaovao anao nampientanentana ny fonao nampangetaentanao napisy fikasana tsara tao anatinao napisy fiovampo anao nanova ny sainao nanova ny fijerinao nanomehery anao androso an-trany zany rehetra de mety ateraka lay tenin'Andriamanitra ny vakina na ny toriana na ny renesina zany rehetra any de zavatra akademika
tsy hoe tsy hoe tonga de avy hatrany de lasa sotrasa le izy eo na lasa tetikasa le izy eo na lasa mety ho zay le izy fa tsy voatery ho zay fa mety ho natonga fiovam-po, fiovantssaina na pisy fifaliana na azo toky na azo na azo herim-panahy vaovao zany rehetrany dia tsy tadidy akory raha miatrahana fanontaniana na hoe inona kay ny zavatra tadidiny da tsy tadidiko fa ohatran'ny nampisy fiatanam-poa fotsiny ohatran'ny nafinaritra fa ohatran'ny fantatro nataoko amin'ny herinandro ohatran'ny hitako toa ny tenako fa ohatran'ny fantatro hoe diso aho tsy resaka akademika mihitsy zany fa tena lay tenin'Andriamanitra zay nanova ilay olombelona fanahy tao anatinao tsy lay olombelona saina tsy sakafony saina fotsiny zany nytoriteny hoe savoir hoe lasa nahafantra ay ve nidikany pitirany hebreo zao ay ve tari zany soratana ay ve mety apôlôsa barnabasy no noratra io fa tsy paoly zay eo zany rehetrany dia mety ho ilaina ihany fa tsy zay ihany ny tanjon'ny toriteny tsy fampahafantarana ohatry zany tsy fahalalana ohatr'izay fotsiny ka zay no akory no averina ho tsenjery fa lay izy nanova lay olombelona fanahy tao anatinao izy nanova ilay nampandresy lay natonga lay nature animale raha zay nazahoanao azy natonga lay olombelona mpanota tao anatinao ho resy ho babony azy fijalian'i Kristy ka nanjary olona ara-panahy izay tsy voaterina tsy nisy tadidiny ininona tsy asan'ny saina fa asan'ny fanahy rery ihany zay mahasabatra ary ho lela zay mahavelona ny tenin'Andriamanitra rehavako malala engany ho tianao ary ny miaino ny tenin'Andriamanitra ary engany ho tsapanao fa i tenin'Andriamanitra io de teny velona ary afaka manova ary mbola hanova ny fiainan'izao tontolo zao indrindra fiainan'ny mpino ivavaksika tompo misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay velona sy mahiry azonay novakina ary takatray fa teny-pahefana mandrava ny asan'ny nofo mandrava ny asan'ny maizina mampiorona fiainana vaovao sy fifaliana ty anatinay misaotra tompo fa azonay antoka fa ny teninao no miazona anay misaotra noho zao volana amin'ny farana izao miditra amin'ny volana fahatelo sahaly zay am'ty taonay ty saotra fa mamilina sy mikarakara anay ny Andriamanitra de ianao Jesosy zay efa nanafatra anay fa momba anay ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao de mampahireza tompo mivavaka ho an'ny fikambanana mampiely baiboly izay mizara ny teninao mandika ny teny ny soratra masina ho amin'ny teny mahazatra ny olona ho amin'ny teny razan'ny olona ho amin'ny teny reny vavaka ho an'izany fikambanana zany zay manampirenao reo teknisianina maro maneran-tany miasa ao anatin' zany fikambanana izany dia mandalo fahasahiran ny akabeazan'ny fikambanana mampiely baiboly isam-pirenena na eto ambonin'ny tany tompo no ny antony maro samy hafa zay hitanao sy fantatrao de mampahireza tompo ho tonga hatrany amin'ny farany tany ny teninao ary andre ny teninao avokoa izao rehetra izao de mampahireza anao ny fiangonanao zay mitory ny teninao ajoro fahavolombelona trany izy de anapaka amin'ny tokantrano tsirairay avy zay mpanaraka ny mofinaina Jesosy aminay isam-batan'olona ny teninao ny fifalianao ny fahasoavanao mitahianay Jesosy amen